ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fagnaravantsika indrindra avako malalatra ity talata fa 10 ny volana aogositra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy. Ny mofinainantsika anio dia ny lioka toko 220, lioka toko 220 nandiny fahasivy ka hatramin'ny 120. Lioka toko 220 nandiny fahasivy ka hatramin'ny 120 aminaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, aroy izao aminareo, aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no atoky ianareo amin'ny tena reny? Ary raha tsy matoky amin'izay an'ny olona ianareo, iza no hanome anareo izay ianareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa nanankiray ho alany ary nanankiray ho tiany, nanankiray ho mbala ary nanankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ity fanoharana momba ny lioka ity ravana no fanoharana tantarain'ny lioka ity no entina mampahery ry avako ny andin'ny fahasivy. Aroy izao aminareo, aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ravana raha misy isany ataontsika hoe fanoharana sarotra ny manazava azy, iombonan'ireo mpivaofy na ny exégète ny testamenta vaovao, dia itendiny fa ity toko 220 ity dia isan'ny iombonan'izy ireo ny milaza fa isan'ny sarotra ny manazava azy. Ny antony dia satria amin'ity toko 220 ity dia fanoharana ny amin'ilay lay mpitandrina fananana tsy marina, nefa dia nahazo doka, nahazo fankasitrahana tamin'ny tompo. Zany hoe lay mpitandrina ny fananana tsy marina eto, lay mpitandrina ny fananana izay ataontsika hoe tsy nainy tantana, dia nahazo doka indray izy hoe ary ny tompony dia lay mpitandrina tsy marina, satria manatsaina izy fa ny zanaka tontolo izao dia manatsaina kokoa noho ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Dia eo rehefa afaka malala mipetritra matoka azy mahasatra manao hoe to lay olona manao kolokolo indray, lay olona manao tsy fahamarinana indray toatra nahazo fankasitrahana, toatra nahazo ataontsika hoe fampaherezana azy ao amin'ity toko 220 ity. Fa raha ohatra ka jerena maimaika dia izay tokoa ry havako. Fa inona no hevitry ity fanoharana ity ry havako? Ny toko 220 dia fantatsika fa mitantara ny zanaka adala. Toko 220 dia mitantara ny ilay zanaka adala. Ary dia ny toko 220 kosa dia mikasika ilay mpitantana tsy marina. Dia mifampitohy ireo tantara ireo ary mifampiankina mihitsy. Itsika no manasaraka ireo ho toko samy hafa. Fa mifamena ireo tantara ireo, tantaran'ilay zanaka adala sy ny tantaran'ilay mpitantana tsy marina. Efa fehiteny zany ny andin'ny fahasiviny hoe aroy izao aminareo, aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Misy roa zany ry havako malala ilay fanoharana araka volatsika teo indray dia ilay zanaka adala izay naka ny lovany mialoha hoe mehoany ny lovako, mehoany anjara fananako, fa mantsy andrainy zany fa tsy mahandry aho za aniny jano eto aminao eto fa omeo amin'ny fahafahako. Dia mendrainy azy lay izay ny lainy avelona azy. Dia eto kosa lay mpitantana tsy marina dia nandany ny fananany tompony, nandany fananany tompony tamin'izay tsy tokony ho izy. Io zany rehefa ko malala dia na lay fanoharana momba zanaka adala na momba ity mpitantana tsy marina ity dia zavatra tokana no resahany voalohany aloha. Dia izao mahaiza mitantana, aza mandany lany foana.
lay zanakadala de nandray laniny lany laniny tamin'ny sitrapony lany laniny tamin'ny zavatra tsy de manahoana loatra ny fananany rehetra tsy nahitantana izy ary rehefa tsy nahitantana izy de tonga teo aminy ny fahantrana zany hoe raha ohatra ka jerena le afaka malala de anankiray am'izay loharan'ny fahantrana de hoan'ity zanakadala ity de raha jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe saina maha-olombelona de tsy fahaizana mitantana tsotra fotsiny zao tsy fahaizana mitantana tsy fahamatorana tsy fahaizana mampiasa izay ataontsika hoe vola na tsy fahaizana mitantana ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny le rainy azy tsy niankina tamin'Andriamanitra tamin'ilay ray intsony izy azo jerena amin'ny lafiny ra-panahy zany fa izao koa tena azo jerena mihitsy amin'ny lafiny ara-toe-karena ra-pitantanana manao hoe tsy matotra izy tsy nanana ataontsika hoe projet na zavatra tena mazava izy ary de lanilaniny tamin'ny zavatra tsy isy dikany ny fananany eo zany rehefa komalala no ampianarana soratra masina atsika hoe ny tsy fahaiza mitantana de anankiray am'izay mahatonga fahantrana ity am'ty toko fahinambiny folo zay tampianatanantsika ity hoe rehefa komalala de tsy hafa fa zay ihany ko mifazan Jesosy hoe nisy olona manankaina anankiray de nanana mpitantana ny fananana izy ary iny le mpitantana ny fananana iny de nandany ny volany sy ny fananany tamin'ny tsy tokony ho izy de nyteny izy manao hoe mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao zany hoe lay mpitantana tsy marina eto de tsy anazo ny tantanany fa an'olona ny tantanany fa na izany de tsy nahitantana izy tsy nanaja ny asany izy ary rehefa tsy nanaja ny asany izy de tonga teo amin'ny fahantrana ny tsy fanajana ny asany tsy fahaiza mitantana ny asany tsy fahaiza mitantana ny ataontsika hoe ny tsy fanajana asany ny tsy fanajana ny teny zay nomena de anankiray mahatonga fahantrana de eto ary ity mpitantana tsy marina ity izay nraisina ohatra de fetsy izy fantany tsara ny tenany fantany hoe atretsy ny zavatra vitako atretsy ny zavatra tsy vitako fantany tsara zany ny tenany dia nanana ataontsika hoe projet izy ilay zanakadala de tena nandany lan'ny fananany fotsiny fa ity mpitantana tsy marina ity de nandany lany ny fananany tsy nahitantana izy fa izao rehefa tsy nahitantana izy de taorianan'izay de voaroaka izy miala ianao ho lay tompony zany de lasa izy nakany amin'ireo olona izay nanana ny tompony vola toy zao mantsy ny fanao rehefa komalala ny jiosy moa zany de tsy mpampanjana-bola fa raha misy olona mindrana de zavatra no ampindramina zavatra zany no ampindramina hoe raha misy dilo ilo de verina dilo ilo na tahaka zany dia ity ohatra ity zany de zao lasa lay olona zany lay mpitantana tsy marina zany nakany amin'ireo olona zay nanana lay tompony trosa satria rehefa mandotrosa lay tompony dia alohany aminy de aveo ilay izy mpitantana indray no mandoro eny amin'ilay tompony de lasa nakany amin'ireo zay olona nanana lay tompony trosa satria izy fantatry lay tompony izy ny fantatry le olona mpitrosa ireo fa tsy ny tompony de lasa nakany amin'ilay olona nanana trosa toy izy manao hoe ohatrinona moa ny trosa ny tompoko aminao tsy ny salasala lay tompony lay mpitrosa manao hoe ionge mpitantana ny fananany zany io zany izy dia mbola tsy niteny mihitsy zange vroky zange efa tsy izy tsony fa zao lasa izy de ohatrina moa le tole trosa de hoy le tompony hoe hoy le mpitrosa hoe diloilo injatony famarana alesoretsaina fa menaka injatony famarana 2 litatra ny famarana anankiray dia raha injatony famarana dia 2,2 litatra zany rehebarika maherikely dia zay mitrosa ho ilay mpitrosa zany toy manao hoe ansoraty faingana fa amin'ny taratasy atao hoe 10 zay lazay atao hoe 10 fa atao hoe 100 de ny averinao amin'ny tompoko zany 10 zany no averinao fa za miteny hoe 100 de lasa ndray anatiny anankiray ohatrinona moa ny trosa ny tompoko aminao de anankiray vary injatony famarana amin'ny 17 zany toy ny ansoraty
varin-jaton'ny famarana lay famarana vary indray eo amin'ny roapolo sy roanjato litatra eo koa ny roapolo sy roanjato litatra ny famarana ny vary fa roapolo litatra kosa famarana ny dilo ilo ka raha injaton'ny famarana vary mbazaha zany dia zato ampitoboina roapolo sy roanjato 2,000 sy 4 litatra zay nabetsaka ilay vary io dia asoraty 20 atao. Inona ny antony tonga lay mpitantana tsy marina nanao zay dia satria fantany tsara ny tenany fa tsy manana ninina azo atao tsony izy ao aorinan'io, tsy manana zavatra azo atao tsony izy satria tsy mahay miasa tany izy. Ny any ainy dia ny mitantana, ny any ainy dia ny mitantana ny fananana tahak'izay nataony hatramin'izay. Rehefa malala inona no hevitro io? Ny hevitro dia izao: lay zanak'adala dia rehefa laniny ny fananana atao hoe ao anatin'ny andro anankiray dia misy ora 12 dia any amin'ny ora faraika 12 zany hoe tena efa tapitra ny androny dia efa tazany hoe vita dia any amin'ny ora faraika 12 izy dia mibebaka ndeha hiverina any amin'ny raiko, verina amin'Andriamanitra. Fiverenana amin'Andriamanitra zany afaka malala le fibebahana dia zao io fa natonga lay tanan'Andriamanitra nitsotra ary lay rainy izay nizakazaka nitsehana azy lay ray. Ty faharoa ty kosa dia zao ndraiky afaka malala indray izy fa rehefa tonga ny ora faraika 12 dia lasa izy nandeha nitety ireo olana nanatrosa ka nataony namana ireo. Ny lesona ampianarin'ny tompo rehefa afaka malala amin'io andiny io dia zao na ho an'ilay zanak'adala na ho an'ity le mpitantana tsy marina dia zao antsika teo mahaiza mitantana. Voalohany, aza mandany lany foana fa mahaiza mitantana izay nomeny ny tompo anao, mahaiza mitantana izay nomena anao, zay ny voalohany rehefa afaka malala. Fa ny olona tsy mahay mitantana na ny firenena tsy mahay mitantana dia mahatonga fahantrano zany. Raha azavaina amin'ny lafiny ara-pitantanana zany ity fanoharana amin'ny zanak'adala ity, fa tsy azavaina amin'ny lafiny ara-panahy, azavaina amin'ny lafiny ara-panahy io hoe noho ny ditra ny amafisan-dohany sy ny sisa rehetra noho ny filana, fa izao azo azavaina koa io hoe tsy nahay nitantana izy tsika teo. Azangy rehefa afaka malala no anankiray mahatonga ny fahantrana maro aty Afrika, nahatonga ny olona mahantra maro aty Afrika dia tsy fahaizana mitantana, betsaka ny firenena manan-karena. Raha tsy resaka fa tsy dia ataontsika hoe Afrika subsaharienne fotsiny sika, be dia be ny arena kibon'ny tany, betsaka ny arena voajanahary aty amin'ny tany ataontsika hoe afrikanina, saingy aiza le fahaiza mitantana, ao ve le fahaiza mitantana. Ataontsika fotsiny hoe nde atao hoe Madagasikara mba tsy andalana lavitra. Madagasikara dia manana morontsiraka mihoatra ny 10,000 kilometatra ary ny nosy Maorisy tsy manana pahafolony zany akory, tsy manana pahadimapolony zany akory. Ary saika raha ohatra ka ny sisin-dranomasina fotsiny ihany aza dia efa arena, tsy hita-navanavana, tsy hita-nono, haitsika ve ny mitantana azy. Izay ny kely indrindra fa tsy resaka ny arena kibon'ny tany isika, tsy resaka ny olona zay arena, ny tanora be dia be ny tanora mandehandeha afaka ampiasaina, lay fahaiza mitantana zany hoe tsy fahaiza mitantana sy ny fahantrana dia mifanakaiky kely, dia ny toe-tsaina mandany lany foana, tsy manana ataontsika hoe projet na tetikasany amin'izay andaninana izay ampiasana ny fanomezam-pahasoavana dia tonga ny fahantrana. Mazava ho azy lafina ara-tsaina nazavantsika azy zany, fa eo le fehikinana amin'Andriamanitra le hoe zay nandany lany foana ka nampanara-pony sitrapony dia tonga koa ny fahantrana, izay miala amin'Andriamanitra dia tonga koa ny fahantrana. Dia eo koa rehefa koa malala lay 20 amin'io teo dia zao koa tonga koa ny fahantrana rehefa tsy hajainao ny asanao, tsy miendri-pitokisana ianao ao amin'ny toeram-piasanao dia tonga ny fahantrana rehefa mifanakaiky kely ny tsy fanajana asa,
mifanakaiky kely ny tsy fanajana asa sy ny fahantrana digana reny elalelany mifanakaiky kely keo ny fivadiam-pitokisana sy ny fahantrana hitazatsika hoe hitan'ilay lehilahy zany fa rava fiainana izy rava ary hitany manangasanga ny fahantrana ho aiza azo an'izao aiza no lehako satria tsy nanatsa asa satria tsy nanatsa ny tompony no zany de na inona inona ny avako malala de tiany ny tompo tenenina amin'ity fanoharany ity zay mahatonga azy ny teny manao hoe manatsaina kokoa amin'ny karazany ny antony de ranony tompo ity lehilahy ty tsy izy nanao kolikoly ka nampiena ny trosan'ny tompony tsy zay fa ny tiany ny tompo ajaitsika de ity ny avako malala ny fampiasan-tsaina ny fampiasan-tsaina zay ny voalohany hoe mampiasa saina mahay iza mampiasa ny saina zay nomen'Andriamanitra anao mba tsy hatonga anao ao tonga ao anaty latsaka ao anatin'ny fahantrana raha ohatra ka tonga ny andro manjombona zay indrindra ny faharoa avako malala raha tonga ny andro manjombona satria tsy nahitantana reto olona reto samy tsy nahitantana na lay zanakadala na lay mpitantana tsy marina samy tsy nahy ny tantana izy samy tonga teo aminy ny andro manjombona lay zanakadala io fa lasa nihinana ny voankazony kisoa lay mpitantana anankiray tsy marina io fa voaroka very asa samy tonga ny andro manjombona inona ny vahaolana mifamatotro ireo vahaolana voalohany de zao ny fiverenana amin'Andriamanitra zay le fanoharana zanakadala zany hoe zay tsika hoe ifanoharana io de tsy fanoharana misaraka akory fa fanoharana iray ihany ny vahaolana rehefa tonga ny andro manjombona rehefa tonga ny fahantrana rehefa tonga ny zavasatra vokatsy ny tsy fahaizanao mitantana miaiky anao zany fa tsy mahay mitantana ary hitanao mihitsy fa tsy nahy mitantana na ny fanomezam-pahasoavana na ny zavatra men'Andriamanitra anao de izao ny fiverenana amin'ilay tena mpitantana marina lay tompony ny arena lay tompony vola fotsy sy ny volamena lay tompony zavatra rehetra tompony tany zay rehetra eo aminy ilay tompony tombo rehetra amin'ny fahendrena lay tompony vola lay tompony ny aina lay tompony zavatra rehetra de ny fiverenana amin'izay eo ny manomboka ny fibebahana zany hoe ny vahaolana voalohany zany rehefa tonga ny andro manjombona vokatry ny tsy fahaiza mitantana de ny fibebahana azany rehefa malala ny tokony ho ao an-tsainy ny firenena ny tanymahitra tokony babika ao anatren'Andriamanitra fa tsy mahay mitantana ka nandany lany foana ary movatsy itsika olombelona kehitriny ny fanimbatsika ny tontolo iainana araka ny hitantsika de na ny tontolo iainana dia hatramin'ny volana jolainy makateorina ohatra de efa mitrosa koa ny tany efa ny zavatra tokony olantsika anatin'ny herintaona de efa lanitsika alohan'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona no zany dia ny tany koa dia itsika olombelona rehetra mihitsy koa nefa tsy mahay mitantana tsy hoe ny tany aty Afrika ihany na ny Europeanina ihany na ny Amerikanina ihany fa izao tontolo izao koa raha jerena de tsy mahay mitantana ny tany zay rehetra eo aminy de inona ny vahaolana raha ohatra ka ilika ndresahana ny fibebahana zay ny voalohany raha avako malala ny fibebahana tahaka nataon'ilay zanakatana miverina amin'ilay Andriamanitra zay tompony zavatra rehetra zay ny fitsaboana voalohany fa ny faharoa raha tonga lay andro manjombona vokatra ny tsy fahaiza mitantana de izao koa rehefa koa malala ny faharoa mampiasa saina manana zay ny tiany Jesosy teneniny ny fibebahana ao amin'Andriamanitra ny fiverenana ao amin'ny tompo zay anankiray fa izao rehefa koa malala ny fahavonona iasa indray koa rehefa avy io lay zanakadala fa nampiakanjona de tonga iny indray niverina amin'ny satany mahazanaka azy indray izy fa izao nitoizan'i Jesosy amin'ny Luka 4:20 ty hoe ao ariana ny fanoharana de zao ndray manao hoe mila miasa indray miverina miasa indray ny olona mibebaka rehefa koa malala de tsy olona tsy manao ninina rehefa avy eo fa ny tiany tompo tenenina de ity mampiasa saina manana tetikasa mety miatrika rehefa tonga ny andro manjombona ao arin'ny fibebahana de so rehefa koa malala manana ianao tetikasa ary inona le tetikasa amin'ny andro manjombona de hoitsika manao hoe manana fampiasan-tsaina mila saina mahiratra zany tsy tokony ho lasa danja noho ny an'izao tontolo zao zay ny tiany tompo tenenina tsy tokony ho lasa danja noho ny an'izao tontolo zao ny saina mahiratra ananan'ny pindry afako malala manoloana ny anjo mandrobo ny fahantrana eo la ilana eo ny anatonana an'Andriamanitra lay tompon'ny fahazavan-tsaina lay tompon'ny saina pahary de miverina amin'Andriamanitra ary mampiasa ny saina mety miatrika izany fahantrana zany dia eo tsika no migadona amin'ny 9 fahasivy
hoy Jesosy aoka no mamoana tsy marina hoentinareo mahasakaiza mba ho raisin'ireo ho any amin'ny firenena mandrakizay nareo rehefa lany zany. Nitetika asa n'ity lehilahy ity levako malala ary izay nitetika asa tsara indrindra dia hoy Jesosy manao hoe mampiasa saina, ampiasao ny fanomezam-pahasoavanao ary ny fomba ampiasanao azy dia izao ataovo amin'ny tombontsoan'ny hafa. Zany hoe rehefa tonga na tonga lay natsoina hoe fandanindanimpona zany dia rehefa fandanindanimpona ho an'ny tena na ny lanina nanaovany tena fahafinaretana na ny lanina tamin'ny zavatra tsy dia malahoana loatra. Dia hoy Jesosy rehefa mibebaka ianao, rehefa ohatra ka avy mibebaka ianao ka ny raisin'ny tompo dia izao mampiasa saina zany. Dia izao mandana koa maka ohatra mitony olon-tony itsika piny ka izao ampiasao ny mamoana tsy marina azahoanao namana. Zany hoe ny vahaolana rehefa komalala rehefa tonga ny andro manjongona dia ity koa ampiasao ny vola mba azahoanao namana. Ary ireo namanao ireo dia izao rehefa any amin'ny fanjakana any amin'ny fiainana mandrakizay na any amin'ny firenena mandrakizay dia ireo ny miaro anao. Zany hoe ampiasao ny volanao, ampiasao ny arenanao, manana ianao projet mba ahatonga ny olona zay azo tombontsoa amin'izay tetika asanao, azo tombontsoa eo aminao. Ka reo olona reo rehefa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hiteny manao hoe za dia marary dia mivanginy olona iny, za noana dia nomeny sakafo, za marary dia nitsabony, za tany am-pigadrana dia napahirezana sy ny sisa rehetra. Izany hoe eo zany Jesosy dia mampianara antsika ny amin'ny fampiasana ny vola. Jesosy hoe dia mampianara antsika ny amin'ny fampiasana ny vola hoe ny vola dia fitaovana. Ny vola dia fitaovana. Ary io vola io dia ampiasao io mamoana tsy marina io, fa ampiasao io mba hanananao namana, ampiasao amin'ny zavatra tsara io. Ary ny atao hoe zavatra tsara io dia izao mahasoa ny mpiarabelona aminao. Ampiasao zany ny vola mba hahasoa ny mpiarabelona aminao. Ka ireo mpiarabelona aminao reo rehefa aveo tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra no hiteny manao hoe za tena hita soa tamin'iny olona iny. Sanatria ny vava tsy hoe vidiana akory ny lanitra zay ny tiany Jesosy tenenina, fa izao manao hoe lay mamoana tsy marina na lay vola na lay arena zay nomen'Andriamanitra anao dia izao rehefa tonga ny andro manjongona dia izao mandehana ianao mampiasa saina, ary mandehana koa mampiasa ny sainao dia ataovy izay mba hahitan'ny hafa sy ny fiarahamonina soa amin'ilay mamoana tsy marina. Satria mantsy ny mpindra avakolamanitra hoe inona ilana vola, tsisy ilana vola, atao inona vola, tsy izay ny avako malala, fa ampiasao ny vola hoy Jesosy eto. Zay io teneniny mihitsy, ampiasao ny vola. Ary eo am-pampiasana ny vola ianao dia aoka raha natoetra mahatoky. Ampiasao mba azahoanao sakaiza, mba azahoanao namana. Ary ireo namana ireo dia ireo ny solovavanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Sanatria ny vava averina ray aman-teny tsy hoe vidinina amin'ny vola ny lanitra sanatria ny vava, fa ny tiany Jesosy tenenina dia izao zava-dehibe ny namana, zava-dehibe ny olona, zava-dehibe ny aina. Tsy ny vola ny zava-dehibe fa ny olona sy ny aina. Ka ampiasao, mahaiza mampiasa izany, mahaiza mizara, mahaiza mampiasa zany, mahaiza manome ho an'ny manodidina anao. Afaka malala Jesosy eto no miteny manao hoe ampiasao ary ny mamoana tsy marina. Zany hoe misy vola izay na misy arena na misy zavatra ny ampelantananao dia izao ampiasao reny, ampiasao reny rehetrareny mba azahoanao namana. Ampiasao ilay mamoana tsy marina mba azahoanao namana. Ampiasao ho amin'ny mahasoa ny mpiarabelona. Vavatsika liavako, tompo ao misotranao zahay fa ampianarinao hanana toe-tsaina mahay mitantana, ampianarinao tsy handany lany foana, ampianarinao ahay ampiasa ny mamoana tsy marina na ny vola izay eo ampelantananay, ary ampiasa zany ho amin'izay mahasoa ny hafa mba ionanay ao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia jereo ny tanindrazanay meo fahaiza mitantana, ary ataovy ao anatinay tsiray avy ny fanahy masina mba hahafantaranay ny sitraponao sy hizoranay amin'ny fitiavana anao. Jesosy, ianao no fahendrena, ianao no nahazo zao rehetra zao, dia tamin'ny lalanao no nisian'ny fiainana, dia meteza hampisy fiainana vaovao ao anatin'ny tokantrano tsirairay hatrany, ary ampianaro mitantana amin'ny alalan'ny fanahinao masina tokantrano tsirairay amin'izao andro sarotra izao.
tsy andanylany foana na ny fotoana na ny fanomezam-pahasoavana ary apasy ireny kosa mba hahasoa ny hafa. Misaotra Jesosy